Fiangonana Ziona Firaisana Ambolomadinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina. Fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagamo. Ny alahady maraina amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Firaisana metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolomadinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15. Ziona Firaisana Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Firaisana, Ziona Firaisana, Ziona Firaisana, Ziona Firaisana. Ny kasen'Andriamanitra taminay mankasitrika Jesosy eo lehibe loatra ny fitiavanao eo misaotra ray eo misaotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Andaotsika amin'izao fotoana izao iverina amin'ny tompo satria tsy tiako ny fivoriana masina aroaroa amparatsiana ka ibebaka atsika ny ifona mba hitantsika ny voninahitra an'Andriamanitra ka zay mahamety anao no ataovo satria na andohalika anao mandeha na fitarian'ny fanahy masina anao fa tsisy bedy anao na hitsanga na andohalika na hipetraka anao anatin'ny fibebahana satria anadio ny fotsika eto izy ary lerana latsa tao Kalvaria anadio atsikany ka anatin'izany dia andaotsikany ifona eo anatrehan'Andriamanitra mibebahanao amin'ny sisa azy manota itsono asanratiny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io eto zay tompo malala mifona zay Jesosy io mibebaka tompo ao olombelona tsy tanteraka zay Jesosy io amin'ny tany feno fahoriana ty Jesosy io amin'ny tany feno velam-patrika ty Jesosy io. Ora io mangataka ny faminram-po aminao zay Jesosy io mangataka ny famelan-kely koa Jesosy io. O Jesosy io tenao manao hoe namena tahaka ny jaka sy ny fotanareo dia io fotiko zany ho fotsy toy ny ranom-panala Jesosy io fotio zay Jesosy io sasao amin'ny ranao fa tsy mbola tsy mena zany raha zany velona ny rana latsikanao Jesosy io afaka manadio any tsirairay aby zany ranao zany Jesosy io. O Jesosy io mangataka ny faminram-po tompo mangataka ny famelan-kely ko amin'ny tsirairay avy zay tonga eto a Jesosy io mijoro manoloana ny bangana mbola ny andalina izy Jesosy mijoro manoloana ny banga mibebaka ho ananjy sady zay Jesosy io mifona ho ananjy Jesosy io dovy sasao Jesosy io ho fotsy manjo-piaka ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy io ary amasino zay tsirairay avy reto Jesosy satria zay tsy manam-pamasina noho ny teninao dia tsy ahita tavanao ka anatin'izany Jesosy io dova masino zay tsirairay avy Jesosy io dova masino ny pentipentina rehetrarehetra ny lotoloto Jesosy io dova masino Jesosy malala mba hitanay ny tavanao eto amin'ity toerana ty mankasitrika misaora ananjy anao amin'izao fotoana izao satria voadio voasasany elikao misaora an'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao asandrato vavaka misaora fa voadio sahady izasy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay Jesosy malala satria ny dovinao tamin'ny ranao zay nalatsika anao tao Kalvaria zay mbola tsy mena tompo izay tsirairay avy ka mankasitrika Jesosy io misaotra noho ny asanao Jesosy io misaotra noho ny fiaretanao ny fangirifirina zay nalatsaka tamin'ny azo fijaliana mankasitrika fa izany Jesosy io no nanadio any amin'izao fotoana izao misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy resitsika mipety afantanany mpanompon'Andriamanitra zay andipy ny toerana amin'izao fotoana izao aza tsarotra ny tehatananao raha tsy efa tonga eto izany mpanompon'Andriamanitra zany aza tsarotra ny tehatanatsikany. Aleluia mazoa toerana anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina mbola ahafahako mijoro eto amin'ity pilipitra masina ty zay mbola hitondranao vaky ny tenin'Andriamanitra ary misaotra nytsika tsirairay avy zay namaly ny antso sy ny mpiandraikitra tsirairay ary isaora koa lehibe mpitarika an'izao iraka zao zay mikolokolo sanandro ary mampianatra atsika ny tenin'Andriamanitra tsy iza zany fa apôstôly Davida raha nandrasana sy vadiny. Amen na raha niaraka aminao ny baibolinao dia raisy fa niaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika.
vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:50 andininy 4. Isaia 4:50 andininy 4. Rehefa nahita dia ataovy hoe amen. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangay fa tsy avelako afa-baraka ianao, fa ho adininao ny henatry ny fahatananao, ary tsy ho tsaroanao itsony ny tondromaso fony mpitondra tena ianao, fa ny mpanaonao ny vadinao Jehova tompony maro no anarany. Amen. Na ho tanteraka amin'izasy ianao zany teny zany. Alleluia. Andaotsika tia tanana andraisantsika ny fandarana manaraka. Aza tsahatra tia tananao mandrapatonga ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Tenena akaikinao hoe faly be hoe zany hitanao. Amen. Ataovy tena faly ianao mahita anazy satria izay fifalianao zay andro hitondrasan'i Jesosy ianao amin'ny toerana avo indray. Amen. Anatin'izay manasanao sady hitsangana, manasanao ampanajana hitsangana. Dia tenena akaikinao hoe ho aminao ange hoe ny voninahitr'Andriamanitra androany. Nao hoe laza hoe feno voninahitra. Lazao ndray akaikinao feno voninahitra. Halleluja. Isaorantsika indray zanaka fanahy masina satria matotonga eto zasy ianao androany manan-javatra ho anasy ianao Jesosy. Isaorantsika anatin'izay ny lehibe mpanorona ny hiraka ny apôtre David sy mama Zorazy anisan'ny mikolokolo anasy ianao, mampianatra anasy ianao foana amin'ny toerana ty androany. Anatin'izay ny ekipa rehetra tsy kely tsy farany ny fahatongavanao. Amen. Ny fenonao amin'ny alalanao isezy androany. Jesosy ameno zay bangy eo amin'ny fiainanao. Manomboa ianao miresaka amin'ny fanahy masina androany. Manomboa mivoninahitra io fanahy masina io androany. Ao anatinao zany fanahy masina zany amin'izao fotoana izao, manasanao hanome voninahitra azy. Manatriana eto anao fanahy masina. Omena ianao ny sehatra androany. Omena voninahitra androany fanahy masina. Omena ianao ny aja, omena ianao ny tena. Misandra teto ny falebiazanao. Misandra teto ny falebiazanao fanahy masina. Milanao zay tsara ihany. Milanao zay tsara ihany. Milanao zay tsara ihany fanahy masina. Halleluja. Fanahy masina panza au kanajiketianao aneu ni vonina itsinira. Fanahy masina panza au kanajiketianao aneu ni vonina itsinira. Ndola zay tsika trano hoe fanahy masina tompanjaka. Halleluja. Fanahy masina tompanjaka au kanajiketianao aneu ni vonina itsinira. Fanahy masina mpanjaka manatriana itsara iaby ianao amin'ny toerana ty androany. Fanahy masina tompanjaka au kanajiketianao aneu ni vonina itsinira. Nao iarilaza sady nandratanina zasy ianao hoe vesatry ny voninahitra. Halleluja. Vesatry ny voninahitra anafianay, rano velona avy aminao mikory. Famarina fanjakanao no andapakaminay. Vesatry ny voninahitra. Vesatry ny voninahitra anafianay. Vesatry ny voninahitra
Vesatini vuninaitrao, Vesatini vuninaitrao, anafiana citadinita nanauzai, vaitadnita Vesatini vuninaitrao, anafiana Vesatini vuninaitrao, anafiana Zano velona viaminao no ikuri Famazinan fanzakana ulu hanapakaminai Vesatini vuninaitrao, Vesatini vuninaitrao, anafiana Vesatini vuninaitrao, Vesatini vuninaitrao, anafiana. Akaoeniko ny voninahitra ao ty toerana ty androany fanay masina. Tena akaiky anao foanafoana zay androany. Satria tsy mahefa na inona zay raha mihataka aminao fanay masina. Manan-tahotra zay raha tsy manana anao fanay masina. Eto anao androany. Raha njakanao zay tsy raha riavy androany fanay masina dia ho feno zany voninahitra ao zany. Feno ianao foanafoana zay. Matsiaro faly zay, matsiaro sambatra zay raha manana anao fanay masina. Matsiaro hoe manana zay raha miaraka aminao fanay masina. Eto zay androany fanay masina tena akaiky anao foana. Akambina foana zay. Tsy te hanalavitra anao zay. Te hanakaiky anao foanafoana zay. Oh fanay masina tsy eo anatinay ny herinao androany. Lavitranao ao dia ho fenony ahy. Lavitranao ao anjakany tahotra. Ratoka tsy eo ianao miady irery foana. Hariko ihany itoetra eo anilana. Sika rehetra ary laza hoe raha lavitra anao aho. Avy ao fonao zany tononkira zany. Lavitranao eo feno ahy. Raha lavitra anao aho dia anjakany tahotra. Lavitranao ao anjakany tahotra. Raha toka tsy eo ianao miady rery foana aho. Raha toka tsy eo akaikinao foana zay. Rery foana. Itoetra eo anaty anao foanafoana zay fanay masina. Halleluja, ni toetra
itoetraewany lana tsara indrindra tompo ndao zasinao iara-miana zany tsara indrindra tompo zany hoe akaikina so tsy manam-paharoa ary fiaina so tsy manam-paharoa ary fiainam-bahoaka tsy amoizako anao Jesosy raha izao tontolo zao tsy amoizako anao raha izao tontolo izao aleko ihany itoetra eo anilana saroko farinifo rehefa miaraka aminao tomay vanireo manjo tompo otoanana tsy mba manary anao nanatiady sarotra aleko ihany itoetra eo anilana zany tononkira zany am'izao fotoana zao lazao Jesosy feo itoetra eo anilany mahatsara anao lazao amin'ny vavanao amin'ny fonao amin'ny fisainanao ny amin'ny fananao lazao feo akaiky Jesosy ny mahatsara anasy anao lazao feo akaiky ny mamety anasy anao lazao fa eo amin'ny any ny fiaina vaovao lazao feo amin'ny Jesosy ny misy fiainana eo amin'ny Jesosy ny misy fiadanana misy sandrata Jesosy amin'ny avy indrindra teo akaikinao foana zay Jesosy teo eo akaikinao foana zay Jesosy eo akaikinao foana ny tiana itoerana Jesosy oh Jesosy malala tehirizo zay eo akaikinao foana foana aleko ihany toetra eo anilanao halleluja aleko ihany itoetra eo anilanao sotra Jesosy te itoetra eo anilanao foana zay Jesosy malala eo ambany elatrao ny mahatsara anay eo akaikinao ny mahamety anay Jesosy atokanay itoerana eo akaikinao ty fotoanandroany ty atokanay tena hoe ifaneraserana aminao Jesosy ny tononkira rehetra zay ataonay eto ka ray zavatra zay amin'ny alalan'ny tononkira zay hoentina eto ka tena hoe atsapa zay hoe miaraka aminao matoky zay fa manana anao Jesosy matoky zay fa mitantana anay ianao Jesosy tehirizo matoky anao zay Jesosy ampianaro ay ankatoanao zay Jesosy ampianaro anao ny sitraponao foana zay Jesosy malala sandrata Jesosy tompo matoky aho fa mialoka aminao ny tanana no manodidina je t'aime ni fou de aguina beaucoup Pisacha ambani era tupo matuka asama tomlata tena madala sawe tupo matuka haleluya tupo matuki
tahinao ny fiainanay. Tsapanay Tompo fa miaraka aminay tokoa ianao ary tsy mahafoy anay. No hitonao eto zay androany, tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fahasoavanao. Aoka Tompo, zay rehetra tonga eto mba tsisy hiala maina fa tena handre ny feonao ary ho velona zay rehetra mety maty teo amin'ny fiainanay. Hitsangana zay rehetra lavo ary ianao ampahiratra ny masonay ahita ny voninahitrao. Tompo, ampandreneso ny sofonay tsiraray avy andrenao ary indrindra atsapa fiovana lehibe noho ny fanatrehanao. Misaotra Tompo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Alléluia. Mba izarao tsikitsiky kely le olona akaikinao a. Za hoe mba tia hita tsikitsikinao. Teneno izy. Amen. Mba ilaigna koa ne mba falifaly indraindray. Amen. Mba afaka mba mitsikitsiky amin'ny olona akaikinao ve anao? Sady miteny aminazy hoe faly ane za io hoe. Amen. Alléluia. Ary za koa dia faly mifankahita amintsika rehetra eto amin'ny toerana ity androany. Tononoko anao sahady ny fandresena. Tononoko sahady ny fatanterahany nofinofinao. Tononoko sahady fa hiverina amin'ny laoniny ny fiainanao ary Andriamanitra hagnasoanao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Mino an'izany ve ianao e? Alléluia. Tahiny Tompo manokana ary isika. Ary mino fa ity fotoana androany ity anomezan'Andriamanitra anao fiainana indray. Amen. Iresaka aminao tsika androany amin'ilay hoe mirehitra ho an'i Jesosy. Mba teneno an'izany ny akaikinao mila mirehitra ho an'i Jesosy anie hoe. Amen. Misy karazan'olona, misy karazantsika reo tamin'ny fiainana mbola tamin'izao tontolo izao tena mirehitra mihitsy. Izy moa zany rehefa mamo dia miosiky. Izy le mamo, kofa mamo izy miosiky. Ary na tsy la mozika ary tegna dia oye, apasy mazava, agnatsika mitrotro e. Tonga dia efa fantanao mihitsy izy hoe nahazoazo ndraiky la inin'ny boy. Tonga dia miosiky be izy. Tsy mila la mozika io. Izy raiky efa mamparesaka tanàna. Mafana fotsika. Ao ny sasany tamin'ny resaka fagnanovana bowling, rehefa midola bol, manao foty, mafana fo. Fa zao anao mba amin'ny Jesosy zao, aiza indray ny hafananao. Izy regny ihany ange riavana anao andeha afindra atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Taloha zany izy regny natao tamin'ny fanjakan'ny Satana. Dia zavatra mahagaga matetika, misy olona vita nagnano baligna tamina tsabora fa tsy mahavita mandio an'ny Tompo. Misy olona vita mihira miosika agnatina raha hafahafa jiaby taloha, tsy mivoaka aby feony ato am-piangona. Sasan'izany moa rehefa mamonjy karaoke amina bara regny, midribla micro mihitsy. Tagnany izy fo. Tao irany popy, irany popy. Commande mihitsy io. Tao irany bebera, bebera. Ary izy foagna mitagna micro io. Karaha le tsisy olo mahay mihira regny keo. Fampiangonana izy tsy te hira. Mila mirehitra ho an'ny Tompo ianao. Amen. Ary ao amin'ny Matthieu toko 7 ao no vakitsika akatsika lesona. Matthieu toko 7 dinindininy faha 1:12. Raha mba ao baibolinao mba raiso vakitsika andraisantsika fampianarana. Ny filazantsara ny Matthieu toko 7 dinindininy faha 1:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no nanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Alleluia. Anao batisa amin'inona hony? Ny fanahy masina sy ny afo. Ka tsika eto miresaka le hoe mirehitra ao amin'i Jesosy. Hitanao tsara Jaona dia milaza amintsika mihitsy fa mahery noho izy ny Jesosy. Satria Jesosy dia misy fanahy masina sy afo. Amen.
Ka ny olona miaraka amintsika amin'izao vanim-potoana ny andro farany zao tsy John tsony fa Jesosy. Izy io ny anao batisa antsika amin'ny fanamasina ary anao batisa antsika amin'ny afo. Donc zany ianao tokony olona mirehitra, tokony vehivavy mirehitra, lehilahy mirehitra. Olona zany rehefa tegna hoe Jesosy ny tompoiny tokony hafana izy fa tsy mangatsiaka. Fa misy amintsika revana indraindray tady angatsiaka. Tainy tompony ianao. Alléluia. Amen. Tsy zany ihany nefa ny tanjon'Andriamanitra aminao io. Tsy hoe ho fenona ny fanamasina na ho fenona ny afo. Satria maro amintsika ny mionona satria efa nateraka indray. Zany efa nateraka indray. Na hoe za zanak'Andriamanitra, za feno fanamasina sy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsy izay ihany ny tanjon'Andriamanitra aminao. Satria John eto dia manome lesona antsika. Nefa Jesosy ihany koa dia nilaza fa amin'izay natera behivavy izy dia tsy misy lehibe noho i John. Jesosy niteny an'izany. Amin'izay natera behivavy izy tsy misy lehibe noho i John. Ary John dia efa nanao batisa tamin'ny rano. Nefa nilaza izy fa tsy ampy izay fa misy foana izy le tsara lavitra. Azonao ve zany? Misy foana izy ny lehibe lavitra. Zany hoe misy foana zavatra ao amin'Andriamanitra lehibe kokoa hatrany noho izay efa niainanao hatramin'izay. Mila mangetaheta zany ianao mba azo zava-baovao foana. Mila mangetaheta ianao mba hitombo foana. Mila mangetaheta ianao mba ahiratra ny masom-panahinao, ahita zay mbola tsy hitanao. Tsarovy fa mifiarahantsika amin'Andriamanitra mbola misy foana ireo zava-baovao zay mbola tsy hitanao. Mbola misy foana ireo karazana fiainana zay mbola tsy niainanao. Ao amin'ny Jesosy misy an'izany. Hitahinao ny Andriamanitra. Hitahinao ny Tompo. Alléluia. Jereo fa batisa ny resan'ny John eto. Nefa dia sany laza izy fa mbola misy izy mpanao batisa goavana noho izy dia tsy izy fa Jesosy. Zay anao batisa nareo izy amin'ny fanamasina sy ny afo. Alevo sary an-tsaina zany hoe fa samby manao batisa Jesosy John. Dia ny an'ny John na rano fa ny an'ny Jesosy afo. Mangalangy ianao sarisary. Donc zany raha nisy zany olona nataony John na batisa tagny aloha tagny, nenao zao afo indray nenao satria Jesosy manao batisa anao. Alléluia. Tsy hoe may ianao amin'izay fotoana izay fa atsofoka fotsiny ianao mba atonga anao hivadika afo. Ianao io zany vehivavy afo, lehilahy afo. Zay rehetra miatrika anao ho may. Ary ho hitanao fa hirehitra amin'izay ianao. Mila mahita zany ianao manana an Jesosy io fa ianao le olona mitondra ny afo ny fifohazam-panahy, afo ny fanasitranana, afo ny fanafahana, afo ny fandresena. Satria Jesosy io manao batisa amin'ny afo. Iny Tompo ianao. Zany revana le arena amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Mila fantanao zany. Mila hainao tsara zany en tant que kristiana, en tant que zanak'Andriamanitra. Tsy mandehandeha ho azy zany ianao mandeha am-piasana io fa miaraka amina afo. Tsy mipetrapetraka ho azy amin'ny toerana misy ianao io ianao fa mipetraka miaraka amina afo. Tsy midika akory zany hoe andeha hitony bokala aminao agny tsika, hoe asitrika aminao hoe bokala somanga dia hoanigny le vaveo, tsy izay. Ary tsy midika hoe lefa afo anao da misy lakevo. Tsisy lakevo alao. Tsisy jofo. Fa afo lao, afo tsy manjofo. Afo tsy misy lakevo. Tai Tompo ianao. Amen. Mila hitatsika zany raha lasanabavy. Mila mandresy lahatra anao zany zavatra resako anao zany. Fa ianao io afo. Amin'ny monde spirituel zany teneniko zany. I John efa nahita an'izany. Za ozy manao batisa amin'ny rano. Fa ho avy ozy misy raiky maventy be zay avy afara koa. Tsy izy io avy maventy be lazay fa Jesosy. Izy ozy manao batisa nareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Ianao io zany tafiditra agnatin'izany. Nazavaiko kely tamin'ny fidirana faharoa teo hoe ny fiarahana amin'ny Tompo dia mifamatotra amin'ny zavatra fantatra. Eto zany ianao manomboka androany niakatra level indray ianao. Satria manomboka mpahitan'ny Tompo ianao fa ianao io vehivavy mitondra afo. Ianao lehilahy mitondra afo. Ary tsy mandainga antsika raha miteny an'izany fa voahodro vakitsika avao eo.
dia ny zavatra tokony ataonao fotsiny mila mitoetra tsara ianao amin'ny fahamarinana amin'ny fiarahanao amin'ny Jesosy. Amen. Mila mitoetra amin'ny fahamarinana, mila mitoetra amin'ny fahamasinana, mila manao izay ankasitrahan'Andriamanitra mba tonga ny ho afo io tsy lopolopo fa ho velona foana mandrakizay. Dia nefa ho za teo Jesosy mihitsy indray no niteny fa amin'izay natera-be vava ny tsisy lehibe noho i John, nefa i John indray no nanome révélation fa lehibe noho izy Jesosy, satria neny John ho ny rano fa neny Jesosy afo. Tain'i Jesosy anie ianao. Alleluia. Ho aminao anie zany afon'Andriamanitra zany manomboka androany. Alleluia. Amen. Ka miangavy anao za manomboka androany, ndana mba manaiky ataon'i Jesosy batisa amin'ny afo, ndana mba manaiky ny fitarihan'Andriamanitra, ndana mba mankatozy ilazain'Andriamanitra aminao. Fa nendray tsika riavana raha voasarotrarotra ny lalagna miaraka amin'ny Tompo dia efa te hijanona tsika. Firifiry moa ny olona rehefa miatrikady dia tsy mandeha mivavaka. Rehefa mafy loatra hono ny problemany dia nalako ny raha eko hono izy, tsy nagneky natao batisa tamin'ny afo anao zay. Tsarovy mankariva fa ny fiarahana amin'ny Tompo tsy midika hoe tsy misy ny problème. Misy ny problème fa tsy maintsy mivaha. Niaraka tamin'ny Tompo riavana ry Lazarosy fa mbola maty. Niaraka tamin'ny Tompo Lazarosy fa naharary. Io nefa tegna le miaraka misakafo aminazy. Io nefa le miaraka miresaka aminazy satria ao an-tragnon'ry Lazarosy eo foagna Jesosy manao petit déjeuner. Ndraikidraiky zareo magnano frity soagnambo tamin'izany fotoana izany. Satria ny anadahany Lazarosy io Maria le nagnositra menaka manitra ny tongotra Jesosy. Donc zany raha mbola mpinamagna tsisy karahan'jareo. Dia nefa riavana mbola naharary, mbola maty. Fa jereo tsara fa tsy nampiverin-dalagna an'jareo zany. Fa niantso amin'i Jesosy zareo, dia Jesosy tonga teo nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Amen. Ekeo zay fomba hitondran'ny Tompo ny fiainanao, fa tsarovy foana n'aiza lehanao, tsy maintsy mandresy ianao. Dia zay zavatra zay mila lasa fiainanao anatinao. Zay natonga ny Joba tsy raha raka mihitsy. Joba ane nandalo karazana fangirifirina isan-karazany, fa nisy zavatra naniry tao anatin'ny Joba tao, zay nilazany hoe fantatro fa velona ny mpanavotra. Enao mety maty fa Jesosinao velona mandrakizay. Enao mety sahirana fa Jesosinao velona mandrakizay. Enao mety ao anatin'ny ady sarotra fa Jesosinao mampandresy anao. Zay zavatra zay apetrao foana ao anatinao. Ka na dia sarotra ny lalagna ombanao androany, tsy midika zany hoe rava ianao. Ninona resaka ataon'olona amin'ny fiainanao, tsy midika zany hoe erany akeo anao, fa Jesosinao velona mandrakizay. Amen. Amen. Ekeo ny fitondran'ny Tompo anao. Alleluia. Ekeo mba ho ataon'i Jesosy batisa amin'ny afo ianao, mba hatonga anao hirehitra ho an'Andriamanitra. Ny olona mirehitra ho an'Andriamanitra tsy hoe zay manao amenina mafy be. Misy moko tafiditra n'izany ndraiky, misy rahalahy regny misy anabavy regny ampariny afariny, amen. Dia tonga dia tafiditra le ampariny aloha mbo mirehitra oka zavatsara fa tsy zay manao amenina mafy be dia mirehitra. Mety hita ao anatin'ny firehetana zany, mety karazana zavatra hita agnatin'ny olo mirehitra, fa tsy azo amaritana hoe mirehitra. Fa ny olona mirehitra ho an'Andriamanitra dia zay olona tia mamonjy fanahin'olona. Tadio zany. Ny afantaranao fa mirehitra ho an'Andriamanitra ianao, dia ianao manomboka tia mamonjy fanahin'olona. Apetrao ara ny question, mba tia mamonjy fanahin'olona ve ianao? Anao ve mba tia mitoro filazantsara? Anao ve mba tia manao evangelisation, mba milaza amin'ny olona miverena amin'ny Jesosy, ndao hiaraka amin'ny Jesosy? Zany riavana ny signe anankiray afantarana fa mirehitra ho an'Andriamanitra ny vehivavy anankiray na ny lehilahy anankiray tia mamonjy fanahin'olona. Ary raha fantatrao tsara ny tanjon'i Jesosy naneke ny ho faty tao amin'ny azo fijaliana, ny dinany teto ambony tany, dia ny hamonjy ny fanahinao. Tsy hoe tsy nisy natao tao an-danitra tao izy, na hoe mba te handeha hibalabala tambony tany teto. Fa raha tsy tonga teto Jesosy tsy voavonjy isika. Ka io Jesosy io amizao mbola velona ao anatinao, miasa amin'ny alalanao, miandry anao foagna izy ela be zay andeha hamonjy fanahin'olona.
fanohatra ny varimbariny. Zany ry avana singa anankiray alalàna fa mirehitra amin'ny Jesosy ny olona raiky. Tia mamonjy fanahin'olona. Alleluia. Liana amin'ny asan'Andriamanitra. Anao ve mba liana amin'ny asan'Andriamanitra? Mahagaga ne tatoato foatra ny asanao foana ny mahaligna anao e. Aiza hono raha vavirana mbola miasa. Tara tampiasa taraiky tampiasa. Tsy zany moa fa asanay atao tatoato nedy maro. Nagnadary ndraiky asanay ampiasagna koa. Fomba andana mba manomboka liana amin'ny asan'Andriamanitra. Zany indray mba manao analizy indray amintsika ato. Atao foana ny annonce amin'ny fagnamboaram-piangonana. Ndao mba hiaraka anoana amin'ny asany mega eglizy amin'ny fanorenana trano. Misy sasany tena hitanao zao hoe manana moyen izy fa izy tsy manao. Zany hoe tsy dia mavesatra ao am-pony le izy. Engany mba avesatra ao am-ponao zany manomboka androany. Ok, na mba ho tia mitory filazantsara. Io ry havana ny natonga ny Jesosy nahafony ainy. Mba hanao ny asan'Andriamanitra. Hamonjy fanahy, hitory filazantsara. Ka mba aiza ho aiza ianao manoloana an'ireo fanahin'olona be da be izay mila famonjena. Maro ny ry havana n'olona mbola mila famonjena. Mba jereva fotsiny antsika le mirava vampiangonana jereva maro n'olo mandehandeha amin'ny arabe. Reo nefa tsy nandeha nivavaka. Ary reo tsy miasa saina amin'izay fivavahana. Dia eritrereto hoe raha avy Jesosy ho aiza reo olona reo. Mba isy eo nge zany ianao aveo mirava aveo jereva fa maro be maromaro ntsika mivavaka ny olo tsy mivavaka. Dia reo zany le olona mila hovonjena. Jereva koa ny fiarahamonina misy ianao fa be da be ny olona mbola tegna tsy mahafantatra n'izany fivavahana zany. Anao lasiteny moa fa tsy mikoragna aminjareo. Dia vao maila izy tsy fantanao. Matetika ny mampirehitra atsika dia tsy misy afa-tsy ny besoin personnel. Sasany raha vao misy zavatra tadiavina mavita amin'ny fahadiavina ary tena tsy miteny gasy mihitsy rehefa mivavaka miteny tsy fantatra. Hoe hikribibibibibi sikribibibi sulululululu. Le mba fantaranao ny teny gasy tragnonay 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 tragnonjareo olo. Dia raha mijery anao ny rehetra eky izy hoe araka izy mandigny mariazy. Raha mba regninao agnaty vavaka Joseph, 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 ribibibi shiribibi Joseph, Joseph, la mairie, la mairie, la mairie. Besoin. Astaiza ndraiky nafantarako i Joseph aza. Ny lopatra. Tainy tompo anay ianao. Matetika zany mampirehitra olo maro. Besoin personnel. Raha vao besoin personnel anazy mahavita mandeha tendrombohitra. Anao zao nandeha nanao tendrombohitra farany. Ino mba tegna nandeha nanao? Mba nontany moramora molo akaiky anao mo. Anao tia mandeha tendrombohitra io hoe ino tegna nandeha nanao agny io? Matetika de besoin personnel. Sasany zany anaovany alim-bavaka. Maro be monka tsy teto tamin'ny zoma. Soragna ny tompo mba sivy bravo mihitsy an'ilay namonjy alim-bavaka. Fa raha nisy anjely nanoratra ny antony nahatongavanao namonjy alim-bavaka, tonga dia hita teo mihitsy namitragna fisazy maventy be hoe te hiasa fa chômage technique. Dia miaritra torimaso. Sasany zany fa miroziny mihitsy. Alléluia. Amen. Izy alefa tsy dia kely loatra i concentration azy. Fa noho le chômage technique dia mirehitra izy. Vakio tsara le Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampiko anao ny zavatra rehetra. Katsao aloha ny fanjakako. Zasy ianao dia tokony olona samaty ho an'i Jesosy. Tanao tsy magnano amen izy. Misy sasany zany samaty ho an'olo tiny. Zako tsy tianao mo ny tegna.
dia mamono tegna anie moni. Zany farako tany hamono tegna, mamono tegna. Zany mbo raha mampizesta ny sasany. Hamono tegna hono izy. Tsy mbo hamono akoho mampipera. Mbo hihinany raha matavy, hamono tegna hono. Ary mampalahelo hatramin'ny lalahy beva izy mamono tegna. Asa raha teza rano nandroanjary reny. Mety tsara nandro tamin'ny ranon'ny mpangalana donc rinjary. Dia hamono tegna lehilahy be. Tsisy olo magnavizy ndraiky fô. Ka tsao aloha izy ny fanjakako. Tokony ho samato an Jesosy tsika. Tokony olona tsy matahotra fanenjehana tsika. Za manokana rasina bavy za tsy matahotra fanenjehana. Enjeho za vao may za mandeha mafy. Iny arakaraka ny anenjehana anao mampandeha mafy anao. Aloha tsara nahita olo nenjehana kivaka le nandeha mora ndraiky. Na hoe nenjehana omby. Omby be o magnenjika ananjy afara ty. Nagnino manao talon ny anaovako. Na talon io mipitika agny tsy magnino. Tsy tokony olona tahotra fagnenjehana anao. Mampalahelo angery avagna fa maro amintsika no miemotra tsy mivavaka tsony satria nisy nanenjika. Betabe ny olona niemotra tsy mivavaka tsony satria nisy nagnaratsy. Na regny fagnenjehana tagnatina fiangonana, na regny fagnenjehana ny pasteranjareo, dia za tsy vavaka iky. Zay moa tam'izay le nandeha tagny a Congo teo igny tamin'ny farany igny, dia betabe ny magnenjika. Nalaka ody congolais zay. Tandreminareo fa Pasteur David manana ody congolais igny. Manana ody congolais. Nandeha tagny Afrique du Sud koa zay manana ody Afrique Atsimo. Tagny a Paris manana ody tsy haiko ino. Ary za mbola andeha hitety an'izao tontolo zao. Dia manana ody zao tontolo zao koa zany. Tsy mba mandeha moka hitagnana anzy fô. Io moko le mitazagna fady satria tsara nisy ranomboany koa tsy tomobily. Ary tomobily nomboany taxi be avy ankirihiri dia mandeha dépôt regny. Dia tsara nandeha taxi borosy aby izy. Vao maregny olo mandeha ropolanina tsisy raha tsy koragnana. Fa vao may za mijoro. Io anery lasana bavy na inona raha koragnina makasika anao, ny voy ihany ange ny amantarana ny azo. Ny voy ihany no amantarana ny azo. Tadio mandrakizay zany. Enao tsy afaka hiafina mihitsy en tant que tsaramaso ka ilaza enao fa katsaka. Hita foana makatsaka ny katsaka. Fa iny tompo enao. Ary ty asan'Andriamanitra ty tsy azo afangafangaro raha tsy manjary zany. Jesosy ve nidradradrainao eto ka ody ratsy ndraiky raha dolava. Azonao le izy. Zany zavatra tsy azo afangaro, mampididoza. Ary tsara nisy devoly ka mandroaka devoly. Mitenenako an'izany mba ahatonga sainanao hoe ninona fanaratsiana ataon'olona anao, ninona fanenjehana aza miala. Aza adinonao fa zavatra nolovantsika avy tamin'i Jesosy ravagna ny fanenjehana. I Jesosy zanak'Andriamanitra ary lazain'olona fa ny fanahiny Belzebuba ihany izy nandroany démonia. Lazainjareo fa nisy Belzebuba ndraiky Jesosy. Agnaty Baiboly tato. Ary ny olo-piteniteny andreo dia ny fariseo sy ny sadoseo ary ny mpanoradalàna. Zany hoe ny mpivavaka ihany no mahita zavatra ratsy amina mpivavaka. Ny fiangonana ihany no mpanaratsy fiangonana. Fa zatao raha mahatetra anao zany. Ary ndana remarkeo fa ny olona tsy mandroso ary ny olona anankiray zay lazaina hoe ampiasainy devoly dia tsy milaza fa tsy fagnaratsiana. Azonao zany. Raha vao olona zay riavagna zany foana ny raha volagny magnaratsiratsy fiangonan'olona, magnaratsiratsy paster, magnaratsy nefa izy milaza fa mpanompon'Andriamanitra. I costar-ananjy foana mampipoerapoera ananjy. Aratsiany totro zany.
Zany hoe anao tsy tiany androso fa tiany ambolegna fankahalana ao anatinao. Asan'ny devoly zany. Mba ho vignanao hatramin'ny arantsika teto zay, na eno ana ny teny hoe tandreminareo fiangonana ranona. Mba no vignanao na eno ana teto ny teny hoe tandreminareo pastera ranona. Fa ny zavatra teneniko anao eto dia ny zavatra tokony ataonao amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Ary zany nagnirahana anay fa tsy andeha hagnaratsy fiangonan'olona hiteny hoe tandremo pastera ranona, tandremo mpaminany ranona. Za kosa aloha miteny matetika atoroko anao ny fahamarinana ary mivatravatrany amin'izany za. Fa ny andeha hagnaratsy fiangonan'olona tsy nirahana ao amin'izany za ary tsy manana fotoanany amin'izany. Fotoana ampianarako anao eto ary njikenjeny. Ka iny ndraiky mbola andeha todiako amin'izao moa tsika dia hijery ny tilikambon'ny fiangonana tilikambon-jovy. Tahin'Andriamanitra ny anao. Fa betsaka andaniany vola amin'ny télé, amin'ny radio, andeha hagnaratsiana fiangonan'olo fa tsy mba hampandroso vahoaka an'Andriamanitra. Raha miteny an'izany za tsy hoe misy justifie ny tenako, fa mba te hagnatoro anao hoe ny voa no amantarana ny azo. Ny olona avy amin'Andriamanitra zany manampitiava. Amen. Ajanontsika trelony amin'iny. Fa ho resantsika hoe aza kivy ianao fa zavatra ny lovatsika avy tamin'i Jesosy ny fanenjehana. Ary matoy ianao zay misy manenjika dia ao tsara ianao zay. Amen. Ao mitoerana aloha. Mitoerana alohany misy ianao. Dia zareo afara. Zay ny anaty tsy tiako magnenjikenjika olo io. Za tsy tendeha afarany. Azonao le izy. Mba imagine ohatra hoe mba injenareo koa viavy igny, donc zany avy afarany ianao. Ka raha anao hagnenjika fiangonan'olona avy afaran'ny fiangonana io anao. Raha anao hagnenjika pasteur avy afaran'ny pasteur io anao. Za rô tsy tendeha afaranao e. Aloko tsy magnenjika anao. Tainy tompony ianao. Alléluia. Amen. Ary tsarovy mandrakizay fa tsy misy olo mitifitra vorogna maty. Ya, zao taloha mbo te mandeha magnano lasasy fô zay tsara nitifitra le maty. Fa le velogno fogna no matozy ianao misy mitifitra velogna tsara anao zay. Ary tsara nisy koa olona manenjika olona mijanona. Ianao mijanona dia enjehako anao nini. Alors mipetraka. Dia hiteny zao enjehako ah. Nanao birthday. Ino magnenjehana anazy? Za olo mipetraka. Fa matono zay enjehana na anao miazakazaka, na anao mandeha mafy, na anao manidina mihitsy. Iny tompo ianao. Minao fa ampy azahoanao lesona zany. Alléluia. Ka raha misy magnenjika fiangonanao, misy magnenjika pasteranao, mandeha mafy nareo zay. Ary aloha. Amen. Matony zavatra anankiray atao resaka, mihetsika. Misy zavatra ataony. Azonao? Mihetsika. Fa tsy possible mihitsy isy olo hagnano resa be ny poto an-tragno. Iny ndraiky hoe andao mba dinitsika hoe ty poto an-tragno ty. Za mino fa milefa anao andinika ny. Zazaro dininareo koa anao fa za tsy ahefa. I poto an-tragno iny dia ho dinitsika. Azonareo zany. Tahin'Andriamanitra ny ianao e. Ary zavatra ampirisiko anao raha mivavakato ianao mivavaha mafy amin'ireny olo magnenjika atsika reny. Tena tonono mihitsy fa ela velogna ho anjareo. Ahitanjareo le voninahitra iseho atsoatsy. Raha misy olona magnenjika anao mivavaha ho salama tsara izy ataovy mahatratra 2025 hoe ahita 4 andesinao, ahita tragno vatonao. Satria ohatra ny mandreraka ihany revana raha regny olona magnenjika atsika regny no maty bonheur. Tsisy zay sy tiavatsika. Tsisy zay sy tiava. Raha maty izy tsy hitany bostera vidino overoa amin'ny raha. Raha maty izy tsy mahitanao momba Zambogong mandeha full point. Madaminao vafarako. Tainy Jesosy ianao. Alô fitononiko lasite madamo lasite vafarako efitsy trafo. Amen. Hoe to ambavaka mihitsy zareo. Hoe Jesosy eo. Hengany mba hoe la velona hoe regny mpanaratsy anary. Ninao ndraiky vavanao mba ho fato malaky tsisy zay sy tiavanao fataovy. Sady mivavaka mihitsy amin'regny magnaratsy atsika zao hoe oh Jesosy za me fa ela velogno zareo. Mba hitan zareo io fa mega eglizy ndraiky nipoka be.
Amen. Mba ahitany zareo hoe io fampiasain'Andriamanitra tsika. Mba ahitany zareo hoe io fa misy olo maty natsangany fiangonana azy io na. Io nisy olo marary fa nisitranin Jesosy. Io nisy fagagana niseho ndraiky tamin'ny alahady hariva. Mivavaho anjareo mba hoe lavely. Alléluia. Tainy tompo ianao. Amen. Ny antony namonjen'Andriamanitra anao, ny antony nitahiny anao, ny antony mahasalama anao sy matoy izao anao, dia mba hiasa ho an'ny tompo, indrindra ny hamonjy fanavery. Mba ataovy mahavelo agnatinao zany ry avana. Hamonjy fanavery. Matoa asian'Andriamanitra vola be ampelatananao, tiany andeha hamonjena fanahy. Fa tsy andeha zesty avanao eraky ny tanàna, andeha anaovanao shopping fotsiny. Matonao nasandratr'Andriamanitra nomeny toerana avo amina toeram-piasana anankiray mba andeha hoentiny hamonjena fanahy. Matonao nataony mifanena amin'olona maro, misy olona maro tianotorino filazantsara. Ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zany ny ahatongavantsika eto. Enao le iraka solon'i Kristy, vous êtes des ambassadeurs. Matoa misy ambassadeur na firenena anankiray tonga amin'le firenena, hiasa ho an'le firenena izy. Matoa ianao ny ran'Andriamanitra eto ambony tany, hiasa ho an'Andriamanitra. Mba nataonao ve zany asa izany? Mba mirehitra amin'izany asa zany ve ianao? Mba tena motive amin'izany asa zany ve ianao? Iza ny olona mba efa nitorianao filazantsara? Fananizanao efa mba voavonjy tamin'ny alalan'ny fahaizanao. Fananizanao efa mba voavonjy tamin'ny plasy misy ianao ambony be io, amin'ny vola be ampelatananao io. Tsisy varany ry avana na dia natao nanambola be teto ambony tany ianao, nefa tsy niasa ho an'Andriamanitra. Tsisy varany na nahazo promotion tsara be tao ampiasana ianao, nefa ny fanjakan'Andriamanitra tsy nahazo tombony taminao. Sasany ara ny fanjakan'Andriamanitra vao maindray amboariny. Men'Andriamanitra talenta ianao mba ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Men'Andriamanitra fahaiza-manao ianao mba ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka mba nataonao ve zany? Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Alléluia. Hitantsika tsara ao amin'ny Ézéchiel 3 18-19. Tiako mba ho vakianao andraisantsika leso. Ézéchiel 3 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ézéchiel 3 18-19. Hoy eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe: raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao, na miteny ananatra ny ratsy fanahy, hialany amin'ny lalan'ny ratsy amonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny elony ihany le ratsy fanahy, nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Enjana zany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiny sy amin'ny lalana ratsiny, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahy. Enjana io teny io raha tegna dininao tsara. Nefa ozy adiniko amin'ny tananao ny rano, satria tsy nanarinao izy. Noho izany ry havana, aza manaiky angina tsony manomboka androany, fandana tory filazantsara. Aza menatra, aza kivy fa ampiasao ny moyen rehetra zay anagnanao mba monjena fanahy. Be tabe amintsika ry havana mampiasa page Facebook, fa vodinao ndraika aboakanao ka. Manana page Facebook izy dia hagny be amin'ny story dia atao hita ke mipatripatry aby raha jiaby, mipatripatry story. Malatsara ndraiky ny sasany karakory anao amina. Melan'izany magneky molotro vavoaka ndraiky tapaky lele. Asinao bidikandra magnany. Nefa depuis vavaka be, tsisy resaka Jesosy zany ako mba sava pazy ananjy. Mba mody manao hoe tsara ny tompo e, dia tsy maintsy misy silipo miboaka ko. Tsara ny tompo. Mody asiny tsara ny tompo io. Fa juste kory magnara-batagna tsara ny tompo e. Sanandro e. Alléluia.
za zao mba mampirisika mihitsy matetika alefa zala mba partagenareo publication ataotsika ampiangonana nanao vidéo tsika karahan'izao zao tokony ireo ny partagenao ataonao amin'ny storinao paster tsy ataon'olo masaiky ny taina izy matato sao dia tsisy manjengy vo meby anao zingen'olo satria mpivavaka satria verinjare masigna hatramin'ny ranivinao ya amizanao tovolahy re vandraha masidako zay re tainy tompo any anao fa anao megnatra anao hitory filazantsara megnatra tsy tokony megnatra tsy tokony megnatra tsy rehefa tsika ty feno karazana sampa ino koa sampagna tsisy amintsika to misy sampantsampagna daholo dia mba ino mba vokatra hita tagnatin'ilay sampa atsika ne tsy raha saigny sampatsampagny fa mba atao hitory filazantsara izôvy zao n'olo mba voatognany louange izao mba voatognany vehivavan'ny fahasoavana izao mba voatognany akay reo izao mba voatognany plein temps izao mba voatognany mpamafatrano izao mba voatognany mpitendry izao mba voatognany intercesseur tsy raha nasaigny sampatsampa fa amonjy fana tsy raha letisidy ny reky nisy sampagna nisy sampa tainy jesosy ianao mampahazo ny raha volagniko zany mampalahelo anio zany dia ity olona tokony tao amin'ny andeha am-piangonana ny zingeny ndraiky ny zingeny ya ole dia agnanotainy jesosy ahoana anao bebe anjary bebe ndraiky pero toandro najoboka andrano nanjary bebe koa kulla ya lolla vako tsy kulla misy maheny tandreo nareo misy mafy amin'ny resaka eo azonao ve zany zaviteneniko zany misy olo tokony mpiara-miasa vitatsika matetiky miresaka aminazy pariviny andro fa tsisy resaka jesosy mihitsy anareky vitatsika miresa be amin'olo anankiray fa tsy mitogna ny olo nefa olo fantanao fa olo maditra fantanao fa olo olo tegna mbola miaigna amin'ny fiainagna tsy manjary tsara mba nitao aminao nandeha nivavaka tainy tompo any ianao tainy jesosy ianao torio ny filazantsara ampiasao za teo ny moyen rehetra zay anagnanao mba amonjena fanan'olona azo atao tsara mamonjy fanan'olona mivola dimanjato tao misotro dite izy dia sy avy mihinagna mena kely sy raha manonaka afangarony ananjy dia sady mihinagna kely sy teneninao ndahoro mba hiary vavaka aminareo fa anao ke mirava avakeo vidianao lasopy ndraiky ya misy olony nona amin'ny andro tenenantsika eo ary zany no ampiasain'ireo karazana finoana sasany amizao mampiasa ny moyen rehetra izy mba hitomany olona mivavaka misy olona voatonga mivavaka amin'ny finoana sasany amin'ny alalana godrogodro misy fizaragna godrogodro gidra be dia zanao olo igny mandigny godrogodro fogna ndignasigny aky hoe amin'ny firy ndraiky ozy vao misy godrogodro fa anao ty mba misy ihany mba moyenao misy ihany zay mba azonao tenenina fa anao mangina io riavagna tsisy fiangonana tokony tsy handroso zany fa matetika ny mpino amin'ilay fiangonana magnidy vava daholo tsy mitona olo misy olona hoe fiaira aminao io na izy lasa kamaradinao ary matsiaro sambatra indrindra fa raha mba andesinao amin'ny fivavahana ivavahanao izy za milaza aminao fa miroborobo ny fiangonana fa ianao tsy te hitona olo mba imazineo atsika reo fotsiny raha samy mba nitondra olo tsiraikiraiky isaka lahady manao fanamby hoe ndo mba hitona ny ranona andeha hivavaka tsy omby fiangonantsika ty amen ary zay mahatonga nasa manangana an'le mega eglizy satria fantako fa hiara hiasa atsika hitona olona ho mifanjakan'Andriamanitra ka mba hatoroko anao androany lakile mpiainana dia zany
mila mitory filazantsara. Zany ry havagna no nidinan'i Jesosy teto ambony tany. So dia diso amina zavatra hafa tsika. So dia variana amin'ny zavatra hafa ianao. Famonjena fanahy zany ny aretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany na tonga Jesosy nanaiky ho lasa olombelona tonga teto ambony ty tany ty. Halleluja. Zany hoe miaraka elona amin'ny olona zay tsy nety nitorianao filazantsara ianao. Tsy fantanao zao fa tokony nitoriana filazantsara izy fa tsy nitorianao. Miaraka elona aminazy ny ianao raha le boky Ezekela 3 teo. Ndana aloha adidinao. Vakio tsara io teny io fa nomen'Andriamanitra toerana ianao. Nomen'Andriamanitra vola be ianao. Nomen'Andriamanitra sehatra maro isan-karazany sika mba hitoriana filazantsara. Ndana mifoaza. Aza matorontsony fa miasa ho an'ny tompo. Amen. Mesazy ngeza be ho anao zany afatra avy any an-danitra. Nisy anjely nitondra ny razany tety nataony tamin'ny rouleau be zay dia izy nasiako vakigny eo. Mila mitory isika. Mila miteny. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy avy, mahatonga an'i Jesosy mbola tsy avy, mbola maro loatra olo mandehandeha eraky lala. Tsy mivavaka. Ianao avy eo ahitanao rehefa mody, fa be da be olona tsy miasa lao amina fivavahana zany. Fa raha hafa ny ataony. Regny zany natao hitorianao regny. Fotoana zao mila manaiky ianao atao batisany afo. Amen. Amen. Ao amin'ny John 2:17 zao John toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. John 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe John 2:17 ozy hoe ary ny mpianany nantsiaro fa voasoratra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitra ainahy. Ny firehetako io ry havagna ny tokony anagnanao mila mirehitra anao. Mba tegna mbola mirehitra ve ianao ry havagna? Mbola misy fomon-tempo amin'ny famonjena fanahy ve ao anatinao? Mbola mafana ve ny fonao ampandroso ny asan'Andriamanitra? Fa matetika ho zaho andeha hitadiavantsika an'Andriamanitra mampirehitra antsika dia besoin personnel. Fandana vakio tsara le Matthieu 6:33 teo. Alléluia. Amen. Jereo tsara ny tiany Baiboly resahana amin'ny andiny fafito ambin'ny folo io hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao izy naharitra ainahy. Zany hoe nandritra ny ainy Jesosy, nitroka ny ainy ka nahafaty azy dia ny firehetany tamin'ny filazantsara. Maro amintsika ny milaza fa mahantra ny malagasy. Tsy ny malagasy no mahantra fa reo olona zay tokony anao ny tsara sady afaka manao ny tsara tsy mety manao zavatra tsara. Noy tsara zany. Tsy hoe tsika mahantra fa ny olona mahafantatra anao ny tsara. Reo olona tokony anao ny tsara tsisy manao ny tsara. Tokony androso ny fiangonana. Tokony efa ela be Jesosy no avy. Fa ianao zay tokony hitory filazantsara tsy mitory filazantsara. Tainy Jesosy ianao. Kamo isika ry havana. Maro amintsika reo zao no mahatsapa fa novain'i Jesosy. Fa tsy mba sahy ianao milazan'izany amin'ny hafa. Tsapanao mitsy hoe za tegna novan'i Jesosy tsara lahy. Fa tsy sahanao milazan'izany amin'ny hafa. Ampiara-miasa aminao moa dia oka fotsiny. So dia ataonjare pastera hono. Nefa misy olona mihaino anao fotsiny dia fa ampy atonga anazy mivavaka. Anao nge tsy voatery hitory teny. Fotry anao mba miresaka fotsiny amin'olo za hitanare io zao fiainako taloha. Fa za aloha dia tegna misaotra n'Andriamanitra hoe tsisy ankoatra ny fivavahana zalahy io nagnovanà. Ny fahainoan'olona an'izany dia andeha agnontany izy hoe fa aiza nareo mivavaka? Za koa mba andeha. Za hiaraka aminao. Misy herin'Andriamanitra ny agnatinao zay zavatra lazainao igny afaka hikasika fiainan'olona maro. Ary indrindra ianao misy afo ianao. Alléluia. Amen. Amen. Maro amintsika ny megnatra. Raha mba nisy olona maro be maheno ny zavatra nataon'ny tompo taminao, za milaza aminao fa androso ny fitoriana filazantsara. Alléluia. Ndana mba miteny. Azo atao tsara ohatra anao mba manao Facebook, manao en direct, manoratra mihitsy ianao ranona ny anarako. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa hatramin'izay mba nivavahako
zany tady zavatra salamizao tamin'Andriamanitra fa no le vavaka natao taminahy dia niovany fiainako. Fa za milaza aminao fa maro ny olona andeha hitady hoe taiza nahitanao vahaolana. Presque ny olona rehetrarehetra mipetraka ambony ity tany ity manana olana daholo. Satria eto amin'ity zao tontolo zao ozy Jesosy no ahitanareo fahoriana. Donc zany olo jiaby io matsiaro ory daholo. Fa amin'ny fotoana mandre fitoriana filazantsara ataonao izy andeha hitady vahaolana izy ary hifanena amin'ny Jesosy izy. Aoka ianao mba hirehitra ho an'ny Tompo. Teneno amin'ny akaiky anao mireheta mafy amin'ny Jesosy hoe. Alleluia. Tsofoko rano ianao mba hirehitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano ianao mba hifo amin'ny anaran'i Jesosy. O aminao ane zany batisany afo zany zao maraina zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndo hitsangantsika hisaotra ny Tompo. Raha eo misaotra anao zahay. Fa namasina mankasitraka anao any mbola afahako ny zarany zany afatra izany. Mamivoninahitra anao andada malala satria nekenao ny teny teto androany nampita fiainana ho an'ny tsiraray avy. Ta io Jesosy ary kasio manokana ny fon'ny olona ny fiainan'ny olona andrenesany ianao atsapan'ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao. Jesosy ô aoka androany ny afonao hirotsaka amin'ny tsiraray avy, hirotsaka amin'ny isam-batan'olona ary ny fanahy ny enatra hitory filazantsara aoka hiala amin'reto rahalasaina bavy reto. Amanonina kosa Tompo le fanahy ny fahasahina, ny osotry ny fahasahina hitoetra amin'ny tsiraray avy ary manomboka hirehitra afo ianao. Manomboka hirehitra ao anatinao zany etaeta monjy fanahy zany. Manomboka androany tsy homenatra hitsony ianao ary ho fitaovana mahery vaika ao am-pelantanan'Andriamanitra hitona fanahin'olona maro. Misaotra Tompo. Mankasitraka anao zay. Mombanary Jesosy Tompo famaizinany alinaty tsy misy vonjy ratsy amina pamonjy tia mombana. Aoka ho izy fifoazam-panangeza be ane eto Madagasikara. Aoka hirehitra ny afon'ny filazantsara eto an-tampon-tanàna ny Tamatavy manerana an'izao tontolo zao ary nizaniza mandreany zao afatra izao. Hirehitra amin'ny fitoriana filazantsara ane ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mombanary Jesosy Tompo famaizinany alinaty tsy misy vonjy ratsy amina pamonjy tia mombana. Alleluia. Mazoto toerana ianao. Tahin'Andriamanitra isika menakavy. Ny Tompo ane hiaro anao amin'ny lafiny rehetra, ampandresy anao n'aiza n'aiza alehanao. Tsofoko rano mba ho tahin'Andriamanitra ianao ary amatsy eo amin'ny fitoriana filazantsara. Amen. Azadigno raha rivantsika manana fotoana ngezabe eto manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ary entaniko anao mba ho avy mba hijerytsika an'le vidéo amin'ny resaka fagnamboarana tragno sady hideran'Andriamanitra. Amen. Dia mezaha zany raha riva mba manao akanjo manifinify. Akanjo manifinify atao satria ho dignirana boka anao. Amen. Alleluia. Eny fa rehefa tsy maintsy magnatao talon moa dia atao fogna fo. Anao ariva andia hideran'ny Tompo. Amen. Dia azadigno raha pitso maraina mba sy fitea-tanana ho an'i Jesosy. Io riavana ny fotoanany rassemblementsika tozona isaky ny alatsinainy mandregny. Mba manaova ezaka kely mihitsy mba ho tonga eto raha pitso maraina. Miaraka eto tsika raha pitso maraina ao anatin'ny fotoana ny maraim-baovao. Mba tongava mba hiaraka hanovo hery, mba andraisanao tsodrano hanokafana ny herinandronao. Tsy tianao ve mba ho tahin'Andriamanitra ny semaine anao? Mba miezara pitso maraina tongava eto. Amen. Manomboka dimy sasany ka hatramin'ny 1 ora sasany. Tena entaniko mihitsy ianao zay tsara mba tonga reo mba tongava. Ho hitanao fa tena hirehitra afo anao miala eto. Dia ny afatra anankiray faharoa fahatelo azadigno mba mamatsy amin'ny asan'Andriamanitra.
anao fanatitra atsika zao entaniko anao mba manova ny zanaky ziona mpanambola jiaby mba magnanova mativitivy mba vidianagna ciment. Amen. Anao nge zany zanaky ziona manambola zany tsy henoko tsara le amen anao e. Ary za dia tegna manonona tsodrano nizaniza manome amin'ny fagnamboarana ny tragno io ahita fagagana rabola ny fiainany ary ho tahin'Andriamanitra omen'Andriamanitra vaolany tsofoko rano ihany koa ny fanatitra rehetra omenao ho avadika Andriamanitra fandresena sy fahitam-pity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia zay ataonao amin'ny ezaka traon'Andriamanitra atao amin'ity anankiray ampovoany ity. Mandroso avy hatrany ary tsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra.